fanalahidy mahomby ahafahana mifanerasera ny teny na denosy azy Madagasikara dia tsy ho afaka ny tsy fandray amin'ireo firenena maro hafa ny ivelany isika. Ho fakafakaitsika atao anatin'ny fandaharana F2 anio ary ny mahazava-dehibe ny fianarana teny vahiny. Manam-pahaizana roa eo amin'io sehatra io no amelabelatra izany amintsika dia tsy iza fa Ramatoa Voaramanitra Rakotomanana, Tale General ny English Language Institute sy Andriamatoa Mona Randriamahary izay mpanabe sady mpanorona izany toeram-pampianarana izany. Somary ho tsindritsika kely anio ny fampiasana ny teny anglisy sy ny teny frantsay. Ento am-panomboana ary dia andeha ho fantarina ny nandraisan'ny olona tany aloha tany izany hoe mianatra teny vahiny izany raha ny teto Madagasikara manokana no resahina. Voalohany indrindra aloha dia teo amin'ny fiainako manokana raha nianatra tany amin'ny ambaratonga ambony dia natsapa fa ny tsy fahaizana teny anglisy sy tsy fahaizana teny frantsay dia misy fiatraikany be eo amin'ny fianarana izay atao. Ary nandritra ny fianarako teolojia sy filozofia dia nanosika azy andalina bebe koa ny teny anglisy sy ny teny frantsay tamin'ny teo amin'ny fianarako. Rehefa miverina avy nianatra tany amin'ny Maurice ny tenako satria tany eo nanao ny fianarana ambaratonga ambony dia natsapa fa betsaka koa ny malagasy izay mitovitovy taona tamiko ary zandriko izay nanana olana be teo amin'ny fitenenana teny anglisy, teny frantsay ary no heverina rehefa hoe badony ny tanora ankehitriny tsy mahay ny teny frantsay tsy mahay teny anglisy teo amin'ny taona anilanilana ny 570 sy 2000 teo zany dia niheverina fa mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe vendrina ho ny tanora ankehitriny any fahaizana teny frantsay sy teny anglisy. Nanosika ny ampopoko izay zavatra hoe tsy marina zany zavatra zany satria hitako fa azo atao tsara mamolaka ny teny frantsay sy teny anglisy ao anatin'ny fotoana fohy teo amin'ny fiainako nianatra teny amin'ny ambaratonga ambony. Dia anisany anankiray tena nanosika koa zany anampy ny mpianatra malagasy teny anglisy dia izao. Tamin'ny nanana sekoly manohana baccalauréat ako dia A2 no ataon'ny mpianatra be dia be. Ny lanjanisa amin'ny A2 nefany dia amin'ny anglisy dia ray fotsiny. Dia zara raha mianatra teny anglisy le ankizy ary mandositra ny fampianarana teny anglisy. Ary ny tena olana dia izao, ny mpianatra tsy tia ny mpampianatra anglisy ary ny mpampianatra anglisy tsy tia ny mpianatra nianatra. Dia tsy maintsy atao nefa ny anglisy any amin'ny baccalauréat dia nanosika hoe ahoana no anapiako reto mpampianatra sy mpianatra izay miady reto tsy te hianatra anglisy. Dia nilatsaka mihitsy ny tenako teo amin'ny fampianarana teny anglisy mba hanampy reto le mpianatra lazany hoe vendrana tsy mahay reto. Dia nataoko fanamby mihitsy hoe azo atao ny mamolaka ny teny anglisy ao anatin'ny fotoam-pianarana anankiray ianarana ny manana ny baccalauréat. Dia nanomboka tamin'izay dia navita tokoa na mpianatra ny tenanay nanomana ankizy amin'ny Ambava satria mbola nisy oral tamin'ny baccalauréat tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao ary ny mpianatra reny lasa hôtesse de l'air tany amin'ny Air Madagascar tany amin'ny orinasa. Zany hoe ao amin'ny classe terminale zany dia efa azo filana ny teny anglisy fa tsy voatery hoe anao cours d'anglais etsy eroa na hoe any amin'ny université fa noho tsy fahaizan'ny mpampianatra na tsy fampiny ilay fahazotony le mpianatra hianatra dia voasakana ny ankizy tsy hianatra teny anglisy. Dia zay tatakan'izay zany natonga anako hoe nirotsaka hanampy ny ankizy hianatra teny anglisy, hianatra teny frantsay indrindra fa ny teny fa ny manoratra io ihany fotsiny. Dia azo atao tsara rehefa vonona ny mpianatra malagasy ary mahay ny mpianatra malagasy ary ny mpampianatra koa mahay mampianatra amin'ny mpampianatra malagasy
fa misy rafitra kely sy toe-tsaina amboarina amin'ny fianarana io teny io de azo atao tsara mianatra izany teny anglisy sy teny frantsay zany amin'ny fotoana foy ary ny mpianatra malagasy de mahay ny mpampianatra malagasy de mahay fa tsy mitombona izany hoe tsy mahay ny tanora ankehitriny no ny tanora taloha. Betsaka tokoa ny tanora ankehitriny no mahatsapa fa tena ilaina ny mahay miteny vahiny. Inona no antony? Ny ilaina ny teny anglisy aloha voalohany indrindra dia na ny teny frantsay dia tsy afaka miaina samy irery intsony ny firenena anankiray amin'izao taonjato iainantsika izao. Ny olana miseho eran-tany de tsy voavahan'ny firenena anankiray intsony fa tsy maintsy mila fiarah-miasa. États-Unis ohatra de tsy afaka hivelona samy rery, tsy misy an'ny Comore, tsy misy an'ny Madagasikara, tsy misy an'ny Chine, tsy mila ny Chine. I Chine tsy afaka iaina samy rery, tsy mila ny Madagasikara. Indrindrandrindra miatrika ny olana eo amin'ny atao hoe faravan'ny tontolo iainana sy ny faravan'ny fiarahamonina sy ny toe-karena amin'izao fotoana izao, tsisy afaka miaina samy rery izany intsony. Noho izany ilaina ny mahafolaka ny fiteny ndreny, fiteny razana azona mifandray eo amin'ny tany izay misy ny teny, fa ny famahana ny olana eo amin'ny firenena sy eo amin'ny raisam-pirenena dia mitaky ny fampiasana ny teny vahiny. Na teny anglisy io, na teny frantsay io, na teny sinoa io dia zava-dehibe no familana an'izay teny vahiny zay. Ankoatran'izay dia atao hoe ilaina mihitsy ihany koa izy eo amin'ny lafiny atao hoe fandraisana ny fahalalana. Misy fahaizana zay tsy mety tsy ho hita eto Madagasikara fotsiny ka hoe ny teny malagasy fotsiny no ampiasainao, fa raha mahay teny anglisy ianao, na teny frantsay ianao, na teny sinoa ianao dia afaka andray ny soa avy any amin'ny firenena-kafa, na ara-teknôlôjia io, na ara-pahendrena io, na amin'ny lafiny iny io. Zany hoe misokatra kokoa ianao amin'ny lafiny fivelarana ara-pahendrena, ara-pahalalana. Ary ao amin'ny farany eo amin'ny lafiny ataontsika hoe toe-karena indrindrandrindra dia tombontsoa ny manana fifandraisana amin'ny ivelany ara-piarina, ara-toe-karena. Tsy misy mahavita teny irery zany ntsony ny firenena na lehibe io na kely indrindrandrindra. Noho izany raha io misehatra ny toe-karena de tsy afaka miala ny teny frantsay sy teny anglisy sy ny fiteny hafa isika. Tsara zany amin'izao fotoana hoe ilain'ny ankizy indrindrandrindra rehefa manana ny diplôme baccalauréat ny mahay miteny vahiny. Tsy de tsara nefa ny hoe manana bac izy zay vao mahafehy teny vahiny anankiray, fa tsara kokoa hoe alohany nanana bac izy de efa mafy an'izay. De isika ihany koa moa zany hoe nosy kely anankiray mifandray amin'ny firenena isan-karazany de ilainy ny mpianatra sy ny mponina rehetra izay misy eto Madagasikara zany hoe mila mahay izay teny vahiny izay ahafahany manana varavarana misokatra amin'ny hoaviny. De izay zany tena hoe mahatonga anay mirona kokoa amin'ny fampianarana teny vahiny. Maro isan-karazany ny fomba enti-mampianatra na méthode azo ampiasaina eo amin'ny fampitana izany fahalalana izany. Manazava ny tompona andraikitra. Ny fomba ahaizan'ny olona anankiray teny vahiny faran'izay aingana dia ny azahoany milona ao anatin'ilay teny tanteraka ary ao amin'ny famerimberenana. Amin'ny teny vahiny izy de hoe répétition, famerimberenana tsy ampijanona amin'ny alalan'ny inona, amin'ny alalan'ny boky zay hitany vakiny, amin'ny alalan'ny fitaovana hainao aman-jery zay ampiasaina. Fa ny zavatra anankiray raha tiana hiletika ao anatin'ny fitadinana eo amin'ny faratoka ozy izy ny psychologue zay, raha tiana hiletika ao anatin'ny faratoka ary tena tahadidy ary lasa ho fahazarana de tsy misy afa-tsy ny famerimberenana ambava, amin'ny maso,
amin'ny sofina zay ahoana ny fomba anaovana an'izay amin'ny amin'ny fitaovana na boky io na ny zavatra ianona io na ny zavatra jereny maso io na iainana andavanandro dia anjaran'ny mpanabe sy ny mpianatra mpampianatra sy ny mpianatra no mamorona an'izay tontolo izay. Raha hita aminay aloha zany ny fomba entina ampianarana teny vahiny dia hoe amin'ny alalan'ny hoe fametribetrenana ny zavatra natao amin'ny alalan'ny kilalao isan-karazany moa zany. Ny famerenana teny vahiny fotsiny anefa tsy ampy satria rehefa mivoaka ao amin'ny toeram-fampianarana ny mpianatra dia miteny gasy na miteny frantsay ohatra raha tsy izay mianarany dia ilaina ao anatin'izay zany hoe mila miditra ao anaty club. Ohatra hoe ato aminay zao misy club anglais isaky ny sabotsy, misy ihany koa ny karazana activité hoe karazana activité zany hoe moyens septacle ohatra ahafahany ankizy hoe mampiatra ny zavatra nianarany. Misy ihany koa misy koa ohatra hoe miditra laboratoire de langue fomba anankiray hafa ihany koa ahafahana hoe mameno teny vahiny izay dia ny famakiana boky moa zany tsy amban'izay. Ilaina koa zany hoe mamaky boky ahafahana manampy ny teny izay tianao ampiasaina. Etsy ankilany kosa nefa dia misy ireo sehatr'asa izay tena mitaky ny fifehezana ny teny vahiny. Ny orinasa misahana ny fandrindrana ny fifamoivoizana anabakabaka na agence de contrôle de la circulation aérienne ohatra dia ny teny anglisy rano fotsiny no azo ampiasaina na aiza toerana misy izany orinasa izany eto amin'izao tontolo izao. Eno santionankely eo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanamory sy ny mpandrindra izany fifamoivoizana anabakabaka izany. 1110, William Situation. William 600 approach, copied. Climb 390, report reach. Also ready for start and track about 3901 request. Radio 612, Eva Tower, startup approved. Squawk 3602, report ready for taxi. Squawk 3602, startup approved and next for taxi, wait on 612. Inona ary no mety ho zakana na olana eo amin'ny fianarana ny teny vahiny? Ny olana ataoko hoe ny fahavononan'le olona hianatra aloha zany. Rehefa tena hoe tsy maintsy io atao eo amin'le mpianatra na le mpiasa dia izao mandeha ho azy. Zany hoe ilaina le manery teny na terena le olona na manery teny. Zany hoe manana antony anaovana an'le izy amin'ny teny frantsay hoe misy obligation. Ary zay zava-maniry azy zay no mahatonga ihany koa farisiana, motivation. Rehefa misy ny farisiana sy ny zavatra manery dia tsy maintsy atao io. Za zao na mpianatra olona hoe andeha hanao conférence, anatika conférence internationale any Afrique du Sud. Herinandro izy ny hoe anomatena anao an'le izy. Dia rehefa voatery izy dia mandeha ho azy le zavatra ianarana ary manerina. Fa rehefa tsy misy le zava-manery dia pensée sahirana. Ka amiko raha eo fitondram-panjakana sy eo mpanabe dia zao ilaina atao obligatoire ny teny anglisy ary tsy atao coefficient 1 ohatrany amin'ny hoe A2 hoe 1 zany na 0 any amin'ny série CSD dia facultatif. Zany hoe azo tsy atao zany. Io dia manetsika ny mpitondra fanjakana zao ny fitondrana zao na izany eo na izany eo ovay io A2 sy hoe coefficient 1 io amin'ny anglisy sy ny français hoe coefficient 2.
fa ataovy obligatoire ary ataovy coefficient farafakeliny 2 ary avereno ny oral ny baccalauréat ny ambavy fa tsy hay rehefa no soutenance any amin'ny médecine na any amin'ny droit hoe soutenance ana maîtrise anankiray zay vao anao exercice hianatra amolaka an'le teny frantsay ambava na teny anglisy ambava fa vita io aty amin'ny classe ty ambaratonga fototra fa mila maneriny fanjakana raha tsy olona zany fanjakana ny tompona andraikitra an'izy fa tsy ny mpianatra ny mpampianatra rehefa tsy maintsy io dia tonga le mpianatra de anjara n'le mpampianatra indray mampiasa ny fomba rehetra aizan'le mpianatra ary nataoko sanatriny zany tsy mahay mpianatra ny mpampianatra manao zay ahaizany mpianatra ary ny fampianatra raha fitinina zany de zao miankina ny fanjakana le izy atao obligatoire tsy maintsy atao ve ny teny anglisy sy ny teny frantsay ary omena lanjany isabetsaka miantso ny mpitondra fanjakana ankehitriny ahako hanova io rafitra io aingana faran'izay aingana fa mila ny fahaizana teny frantsay sy teny anglisy sy teny sinoa ny malagasy mba azony miatrika ny faravan'ny tontolo iainana sy ny faravan'ny toe-karena sy ny faravan'ny fiarahamonina zay tsy maintsy ilaina fiaraha-miasa na sinoa izy na karana izy na amerikana izy ary tsy anaiky ho badony firene-kafa fotsiny na ho ambaka ny firene-kafa raha tsy mahay teniny ianao de tsy afaka hiaro ny tombontsoa ny malagasy. Ezahina avotra mandrakariva eto amin'ny fandaharana F2 ny fanabeazana sy fampandrosoana. Inona fa andray ho zava-dehibe ny fianarana ny teny vahiny ny tanora ankehitriny ary ho sa mandrakariva ny ilazany hoe vitako na aikenina amin'ny teny anglisy. Manentana antsika tanora hianatra teny vahiny satria tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro izy io indrindrandrindra eo amin'ny arak'asa raha tiatsika hoe ho tsaratsara kokoa no misy atsika amin'izao no tiatsika isatsika atsoatsy raha ny eto aminay manokana aloha tsy mifotsitra fotsiny amin'ny hoe mianatra teny vahiny fa indrindrandrindra ihany koa mampirisika atsika hitenena masom-bahoaka na ilay atsotsika hoe communication publique. Raha ny hita lohatra dia tsy dia tena sarotra ny mianatra teny vahiny fa kosa mila finiavana sy fitiavana avy amintsika izay mianatra azy. Izao ny fotoana raha tiatsika ny anana ho avy tsaratsara kokoa dia tena ilaina mianatra teny vahiny. Ampianaro ny teny anglisy, ampianaro ny teny frantsay, ampianaro ny teny sinoa fa izao ny teny malagasy koa tsy maintsy apetraka amin'ny asany. Andrianiko ny tenyko fa ny hafa koa firisiko.